Alléluia. Et amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bamarara no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Dia fandray ny tena koa miaona aminao eto amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiavelana izay rahantsika amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambelana sy ny groupe zay maharesy. Dia tahiny tompany antsika tsirairay avy dia matoky sy miara avana malala fa salama tsara dolo ndray tsika rehetrarehetra ary matoky koa fa mahery tsara dolo ndray tsika amin'izao fotoanan'izao. Dia lanatsiny moa fa dia araka ny hitanao dia misy ny fahatarana be izay misy eo amin'ny fandarantsika satria mba hitanao ngamba fa mba nisy fiovana kely ny fandarantsika androany. Dia mbola mba nanomanomana zavatra tsara ho antsika tsirairay avy ko dia mahereza dia mahatanjaha dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Ny fiadana tompany ho amintsika rehetrarehetra. Dia misaotra anao nefa dia maharitra ianao na dia zany ary na dia atao karaha hoe eo zany fahatarana be izay eo amin'ny fandarantsika zany dia mbola io ianao tonga miaraka aminay dia tahiny tompany ianao dia za mino resy lahatra fa tsy ho verivery maina izao fotoana zay laninao irahana ireta tory tena hoe miaritra ianao mba ifampahirentsika amin'ity androany tika dia mahereza mahatanjaha dia tompany hombantsika tsirairay avy. Mirabantsika rehetra zay efa tafiditra nanomboka maly moa raha hitantsika zay somary nanomboka niova ao amin'ny page andramoka izao amizay tsika manomboka manao partage satria araka ny teninay taminareo tamin'ny herinandro ngamby iny hoe hanomboka hiditra amina zavatra somary am'izao akaiky fiavian' Jesosy zao dia hanomboka ohatrany hoe teny efa anitsaka accélérateur tsika zany amin'ny fiasan'Andriamanitra ty dia misy fomba natao kely amin'ny alalan'ny page ndray tsika no mipartage manomboka eto dia tahiny tompo isika rehetra dia tadiavo amin'ny page tadiavo amin'ny compte radio akiradio dia hitanao dia ao tsika ny manaraka dia hitanareo fa be mpijery zao raha mandinika itanareo manomboka be mpijery sahatsy tsika vao navadika atao amin'ny page izy satria misy zavatra kely atao anatin'izany rehetrarehetra zany fomba fahaizana mandamina mety miady ny tenin'Andriamanitra dia nataontsika izany rehetra zany mba isokafany asana mba hipartahany filazantsara. Dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra dia amin'ny voalohany aloha tsika mety tsy dia mora le somary manavao kely tsika fa raha pitso sy ravaka pitso ihany tsika dia efa fantatrareo fa tsy maintsy ho zatra an'izay nareo ary misaotra anareo manokana tao anatin'izany rehetrarehetra zany ny faharetanareo ny compréhension anareo dia tahiny tompany tsika tsirairay avy. Dia miaraba anareo zay efa tafiditra mialatsiny fa satria taraiky be androany dia tsy hitako tsony kory zareo mba niditra voalohany teny rasy aloha jereko ihany sao dia mba tazako ranabavy Marizô niditra teto voalohany tahiny tompo ranabavy Marizô dia fiadana tompany ho aminao manokana Eliana, Tojo Mikael, Erika, Manambotso, Jonathan, Erika, Verselina, Rodine Marie, ao ihany koa ry Razana Monika, Aimé Manambotso, dia Fity, Koda Léonie, Angela, Tonia, Kotre Camaradin Jesosy, Olga Ranourso, Tsiry Amboara Miel, Angela Io, Maman Valtina, Aimé Lovely, Misfit, Zanaky Ferana Rakoto, Maman Valtina, Sandra Lalaina, Nambintso Makrina, Andrina Suzelle, dia tsara be ny fond izy Andrina misaotra anao io natarataratsika mba nanomanomana kely amin'ny izao zavatra izao mba ho antsika mba ataontsika mahafinaritra ny hoavaintsika kely eo hoavaintsika kely eo mba ianao nge mba mena koa ianao fahafaretana maso dia fahafitanretan'ny sofina sy ny rehetrarehetra ho tahiny tompany antsika rehetra misaotra anareo rehetra mba makasitraka tahiny tompo itody Raonso Eliana misaotra anareo Tina Rakoto Arzaka Maman Valtina Angela Io raha Antanina Marie Charline efa ela nanontany tao message nareo teo dia tsisy voavaly ry havana malala fa dia lanatsiny tsy nanjaly be za vao nizaho izy Rodine mahereza ianao Eva Von Fon tahiny tompo ray Tery Albenja Soameva Sandola Esni Jamila ka mifanotanika Jamila re taloha ve izy io nisy Jamila zay mazy teto taloha sa hafa fa tsy namaly amo izy tamin'le farany iny fa raha afaka mamaly izy dia valiny dia tonga soa nefa ianao Roli Anisa Tojo Mikael dia tsy afaka manao partage ve dia Rasoenina Natalie tsy afaka manao partage ve nareo Erika fahombiazana fitahina Larissa dia ao ihany koa itody Raonsoa sy Angela Io tsy afaka manao partage
andraso jerentsika zay rehefa avy eo a syny viavin'andriamanjary jerentsika zay rehefa avy eo a fa milo zatra rehetra aloha de andalo tsika hivavaka dalo metraka zao fotoa zao ampiatan'andriamanitra daloha mpandrosotsika ny vavintsika hiaja sy kapatitsia izy a nivavaka hoan'ny fanomboana ka dao ampandrosotsika izy a vao vita patitsia vao tamin'ny sabata teo moa izy a de ampandrosotsika izy a hiditra avy hatrany am'zany a vavaka fanomboana izany tahitompo arana baviaja anao ny fitenenana tainy tompo paster de tainy tompo tsika menakavy miary hivavaka sika tompoko anomboana fotoana Jehovah-Andriamanitra ray masina tsara indrindra velom-pisaorana sy fankasitrahana anao zahay raha mbola nomenao fotoana ahafahanay miaraka indray am'izao alina manginy zao azahoanay miaina miafatra avy amin'ny teninao misaotra ray malalo sokafo masom-panahany sy ny fonay rehetra andray zay rehetra avy amin'ny teninao androany ka ho mpiainy mpankatoa zay teny entin'ny mpanomponao ento zahay fa tsy ho mpiainy mpanadiny ho fitaratra entinay ane amin'ny fiainanay a zay teny rehetra renay isan'andro eto de angatahako sy talaoko aminao koa fa namasonao vokisy teny soa avy aminao ny varavarany rehetra zay andray anjara eto raha mitorotena ny famelabelarana ary amin'ny famaranana amin'ny vavaka ao ny firenena koa de zay rehetra mbola mikasa hiaraka aminay am'izao alina izao dia angatahako anao fa namasonao ianao ny tantanan'izy ireny mba ho toto sa matsara eto daholo de ny connexionnay koa mba hampio zahay mba tsy ho tapatapaka fa samy andeha tsara daholo misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Nazareta no angatahako sy vavaka zao alleluia amen alleluia isaoran'andriamanitra raha nabavy aja tao anatin'izay vavaka izay nataon'izay de tsy haiko moa ry havana malala ina matokana izy lasa tsy azo partagena za aloha zao manao partage ihany fa ohatry hoe tsy ohatry ny isan'andro kosa aloha de ilo ny iainantsika androany jerentsika indray ina ny mety nahatonga an'izay a fa manao zavatra koa moa tsy mora de jerentsika indray ny amin'ny paramètre any sao de misy zavatra niova fa de ezaka eo antsika anao partage ho an'izay vita ho an'izay afaka manao partage de eo tsika mahita anazy alleloia de tahiny tompo ary tsika tsirairay avy de izy mbola sanabeko teo kadaka malala i Kodaleoni ao ihany koa ry iza koa ry Jonathan i Antonirina efa hitako teo daholo zany rehetrarehetra zany a de tahiny tompo isika tsirairay avy Kodaleoni kadaka malala Lovely afaka manao partage ony anabavy Lovely de mba tsy haiko inona mety nahatonga anazy nahavita moa inona nahatonga antsika tsy nahavita izy moa zany tahiny tompo de tahiny tompo ary ianao raha nabavy de mba partage arak'izay tratra aloha zany fa zay aloha zany de tsy afaka manao partage de averiko any hoe manavao kely angambotsika am'le hoe manomboka mizara ao anatin'ny page fa ho hitanareo fa hisy ho hitanareo nge fa tena hoe vokatra ngezabe no hitatsika eo ambadika io raha nahita angambonareo nisy vidéo le vidéo zay nataotsika efa nahafantaranareo anay hatramin'izay iny vidéo iny efa ela tamin'ny 2017 izy iny fa nadika nasina sous-titrena amin'ny teny frantsay zany le izy de hitanareo fa manomboka tao anatin'izay araka ny teninay taminareo manomboka manomba miazakazaka be tsika zany misy azakazaka be ataotsika amin'ny fanaparitatsika ny asan'Andriamanitra de hitatsika angamba fa ao anatin'ny 2 andro anatin'ny 2 andro mbola tsy ampy 24 heures ny partagena an'iny de efa ny amin'ny tsy haiko izao 4000 vues izy zao ny hitanareo azy ihany ary mahita azy daholo am'izay naiza naiza tsy tsika gasy rery tsony fa naiza naiza de mahita izy iny de hitanareo fa tsika tsy sangisangy tsony tsika am'ty satria de volo koa tsy misangisangy amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny anazy fa tsika tsy maintsy hiazakazaka koa tsika ry havana malala amin'izy ty asan'Andriamanitra ataotsika ty ko de tahiny tompo ary isika tsirairay avy andalo tsika anao hira anankiray milohan'ny zavatra rehetra androany tsika de araka amin'ny anabavintsika Lovely amin'ny tenin'Andriamanitra de andaotsika
ampandrosotsika izy aorinan'ty hira ity a mpandorotsika anao hira anankiray a de za rehefa nanomana ry fandarana de somary niazakazaka kely zay androany nanenjika ny fandarana de zao fotsiny tao anaty saiko hoe jesosy tsy ho vera mahena zao ianao koa ianao miazakazaka mbola eto hatram'izao io tsy ho vera mahena akory zao miazaka zao an'Andriamanitra azakivy ataovy zay azony tanànao atao a fa Andriamanitra amombanao ary tsy manadino zavatra zay ataonao ndao ary tsika nao antiry a de avy hatrany tsika aorinan'izay a de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoetiny anabavantsika Lovely Tina ndao ary mino finaritsika rehetrarehetra tsy ho vera mahena Trazinao tompo de andrasako foana na de tsy mamontsy naza ny aviavy de mbola matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao de menao fa mahay anao na tampinavako ny lalan-kale de menao fa mbola misy lalana misokatra hoay na de mitaretra trazinao tompo de andrasako foana na de tsy mamontsy naza ny aviavy de mbola matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao de menao fa mahay anao na tampinavako ny lalan-kale de menao fa mbola misy lalana misokatra hoay Tsy misy pijeria fa nitsapako ny tompo Andriamanitra mitsinjo sy mijeria raha ny fijeriany to mahasa fanaiko de marakarena inoko fa ilay Andriamanitra indray andro ary ho tonga nadatra Yeah.
anao ay miahita ny famonjinao. Halleloia. Sotra an'Andriamanitra tsika tanatin'izany hiry zany a ohatra voaingana mo izy iny nataontsika nefany a mba tena tsarotsaroka izy iny to dia namerina hira voaingana ihany zany tsika fa tsy maninona zany dia andahoarintsika avy hatrany a dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra iarahantsika amin'ny anabavintsika Lovilitina raha misy mbola tsy voarabako nefa atao aminareo tao a mino aho fa misy ao a ranabavy izy mbola tsy narabaiko tona rahalahy izy Versilina efa narabaiko a Marizoko efa narabaiko a Rodine Marie a efa narabaiko daholo ihany zany me manambotsoa Verrasoa mbola tsy narabaiko tahiny Jesosy Angela io koa tahiny tompo a Marie Gilda tahiny Jesosy a Razana Monique Kodre kamaradiny Jesosy efa narabaiko a tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra faly zay mahita anareo a mbola tsy natorina dia efa taratara reo mbola eo ihany a dia Andriamanitra malifity esy ny Jamila efa narabaiko teo sadiko moa tahiny tompo ary tsika rehetraretra andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia meno finaritra ary meno finaritra dia rehefa tsika mioneto indray a mamela behatra ny tenin'Andriamanitra aminareo eto a rehefa avy eo tahiny tompo ary tsika rehetraretra dia tahiny tompo ranabavy Lovilitina izy a nitondra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tahiny tompo a ranabavy Lovlia anao a ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia manona fiadanan'ny tompo ihany koa ho amintsika mpiaino any amin'ny isan-tokantrano any a amin'izao alina izao dia mino za ry havana fefavony ianao anokatra ny fonao sy ny sofinao andray a andre a ny tenin'Andriamanitra entiko ampahirizana antsika dia androany moa isika hiresaka ny momba ny Marta sy Maria araka ny voalazan'ny Soramandry dia izany teny izany a dia hitantsika ao amin'ny Lioka 10:7 ka hatramin'ny 12:7 Lioka 10:7 ka hatramin'ny 12:7 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrahany azy ao an-tranony ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka niainy ny teniny fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be dia avy izy ka nanao hoe tompoko moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery koa mba asaovy manampy ahy izy fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta Marta maro ahina sy be rena ianao nefa zavatra iray loha no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Alleluia. Ry havana malala te hampatsiahantsika tsirairay avy izay miaino eto za fa isika tsirairay avy reto dia tena mbola manana tombony lehibe tokoa ny amin'ny mbola ahafahantsika miaino ny amin'ny mbola ahafahantsika mandrea ny tenin'Andriamanitra izay tokony ho ararotintsika izany tombony lehibe izany hiainoantsika ny tenin'Andriamanitra. Marina ry havana malala hoe samy tsisy nahita maso an'i Jesosy tsika tsirairay avy reto tsy tahaka ny Marta sy Maria izay nanana tombony lehibe afaka nahita mivantana sy niresaka mivantana tamin'i Jesosy fa zao misy tenin'Andriamanitra izay manome toky antsika milaza hoe sambatra ozy izy izay mino nefa tsy nahita maso. Ry havana malala isika rehetrareto anie izany hoe sambatra lazain'ny tenin'Andriamanitra izany tsy nahita maso an'i Jesosy tsika nefa sambatra ozy izy ny teniny dia mino za ry havana fa isika izay tsy nahita maso an'i Jesosy reto mino indrindrandrindra ny fisiany izany Jesosy izany eny mitoetra eny an-danitra eny ary ny teny raha teo moa manambara antsika koa hoe sambatra ozy izy tsika raha tsy nahita maso dia mampanantena antsika ihany koa hoe ahita maso an'i Jesosy tsika amin'ny fiaviany rehefa tonga eny amin'ny rao any lanitra izy dia mialoha indrindra ry havana malala ny fiaviany izany Jesosy izany dia mbola mampandre teny be da be antsika izy mba hiovatsika mba hanatona antsika azy mba tsy hanalavirantsika azy eto amin'ity izao tontolo izao ty dia indrindrandrindra tsy hanalavirantsika ny fontsika amin'ny Jesosy fa tokony angetaheta anatina azy hatrany isan'andro
Dia misy fanontaniana roa tiako apetraka amintsika mpiaino tsirairay avy amin'izao fotoana izao ry havana hoe tena raisintsika ao am-pontsika marina ve Jesosy sy ny teniny ry havana malala sa ve zavatra hafa no mameno an'io fontsika io sy ao anatin'io saintsika io. Dia ny fanontaniana faharoa tiako apetraka dia izao, inona ry havana ny antony mbola mahavariana sy manahirana anao ka mbola tsy ahafahanao mandray fanapa-kevitra hiaino tsy hanatona an'Andriamanitra ry havana? Sola ry havana dia mba anisan'ny olona be rihana tahaka ny Marta koa ianao io. Efa teo ambany mason'ny Marta ry havana malala ny fahasoavana lehibe. Efa atao atokantranon'ny Marta nge Jesosy ry havana, nefa mbola variana Marta, variana tamin'ny asa fampony, tamin'ny asa mandrara hany ka tsy nanatona an'Andriamanitra hiaino azy. Fa mbola variana ny adi-tsaina tamin'ny fanompoana hafa. Dia izao ry havana dia izao ianao asao aninona ndao anatona an'i Jesosy tsika ry havana. Tapao ny hevitra ry havana malala. Mahistsika misafidy anjara tsara tahaka ny Maria ry havana malala izay efa nisafidy ny atoraka teo tongo Jesosy, vonona ny iaino ny fampianarana an'i Jesosy. Dia ry havana safidy tsara nge izany raisin'ny Maria izany ry havana e. Toe-panahy mendrika lay tahaka nge izany ry havana malala e. Maria nge ry havana mety hoe efa zatra nanampy an'i Marta foana tao amin'ny tokantrano fa noho ny tonga Jesosy dia fatany ry havana, tsapany fahalehibeazan'i Jesosy, tsapany fiasan'ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra raha miaino an'izany izy ry havana. Dia nisafidina nanatona an'i Jesosy izy ry havana. Dia izao ry havana, mety miady mafy ianao amin'izao fiainana izao mety reraka ianao amin'ny asa mandrara, amin'ny fitadiavana, mety reraka ny adi-tsaina amin'ny olana maro izay mety tsy ahitanao vahaolana ianao. Fa inona moa ny tena lehibe tokoa ry havana mihoatra ny Jesosy io ry havana eto amin'ity fiainana ity? Jesosy nge izay efa vonona ny hamonjy ny ara-panahinao vonona ny hanome fitsarana ho anao ry havana amin'io enta-mavesatra sy ny adi-tsainao io, amin'io ady mandreraka anao io ry havana, mandreraka ny fo sy ny vatanao io ry havana, izay mahatonga anao hanadinao an'Andriamanitra io. Dia nefa anie ry havana malala, nofy ihany anie izany zavatra rehetra izany nofy ihany anie ry havana izany mahatonga antsika variana izany nofy izay ho levona, hoe ny tenin'Andriamanitra ho lo, nofitsika izay ho faty. Dia atolory an'Andriamanitra ry havana ny adinao efa niady tsara ho antsika tsirairay avy Jesosy ry havana. Efa tonga nofy teto ambony tany izy nanolotra ny ainy ry havana teo ambony hazo fijaliana noho ny otantsika mba hamonjeny antsika tsirairay avy. Dia izao ianao ry havana, tokony tsy hanalavitra an'Andriamanitra intsony ianao fa tokony atolotra ao am-pelatanan'Andriamanitra ny adinao rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao, ninona enta-mavesatra ao izay tsy zakanao. Dia atolory an'Andriamanitra, indrindra ny fonao fa tsy ny adinao rery ihany fa vonona ny andray anao Jesosy ry havana malala, vonona ny aino anao izy raha manatona sy miaino azy ianao, fa tsy manalavitra tahaka ny Marta. Ry havana, ndao tsika hiezaka hanatona an'Andriamanitra. Tsika mety hoe mampiatrano an'i Jesosy nefa tsy manatona azy. Dia ndao nge tsika hiaino tenin'Andriamanitra any amin'ny jaona any, jaona toko fahaenina, 5:7 amin'ny tapany faharoa izay mivaky toy izao hoe izay rehetra mandreka mianatra amin'iray no manatona ahy. Amen. Ahoana tsara hozy izy ny tenin'Andriamanitra ry havana malala? Izay rehetra mandreka mianatra ry havana. Ahoana moa no ahafahan'ny olona iray andre sy hianatra izany tenin'Andriamanitra izany sy ny zavatra tian'Andriamanitra ampianarina azy raha tsy mampiasa ny sofiny hiaino izy, raha tsy ao aminy etaeta anatona an'Andriamanitra oliana andre ny teny mahafaly izay entin'ny tompo lehibe izay efa fantatrika tsara ny heriny sy ny fiasany ry havana malala. Matoa ry havana malala ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany amintsika dia satria misy amintsika reto za zao dia anisany mandre miaino ny teny famarinan'Andriamanitra dia miezaka mankatony tenin'Andriamanitra ary mahazo fitsaharana amin'izany
tenin'Andriamanitra izany ry havana malala. Dia nefa misy ihany koa betsaka amintsika amin'izao fotoana izao tsy mety manogelatsofina iainy fa manetsy tadiny. Dia aleontsika mampanandanja ny ara-nofo ry havana hanika manalavitra an'Andriamanitra dia lasa tsy miaino izay tian'Andriamanitra ho ambara amintsika. Variana amin'ny fitadiavana, variana amin'ny zavatry ny nofo amin'ity tany ity. Dia izao ry havana ny torohevitra omeko anao vonona ny andray anao foana Jesosy ry havana malala. Dia asao izy hiditra ao anatin'io fonao io dia manatona ianao azy ry havana malala fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka io Andriamanitra itsika io ry havana izay Andriamanitra ivavahantsika io. Andriamanitra tiantsika io Andriamanitra io ry havana mora mamindra fo amintsika. Tsy hoe ry havana satria marary ianao na hoe mahatry ianao na malotoloto ianao na hoe mety tsy tafarina amin'ny fiainana ianao dia tsy tiany na hoe hiangarany. Fa io fanalaviranao an'Andriamanitra sy hotanao io izay tsy foinao io ry havana malala tsy ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia manomboka izao ianao dia ny tenin'Andriamanitra izay mahavoky ny fanahinao katsao ry havana malala, katsao fantatra. Dia izao ianona isan'andro amin'ny fotoana rehetra mba ahafahanao miaino tenin'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany fa antoko ny mandrakizay ianao izany tenin'Andriamanitra izany ry havana malala. Dia raha toizantsika moa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jaona toko fahaenina teo any amin'ny andiny fahatelo amby enimpolo dia manambara amintsika ny tenin Jesosy milaza amintsika toy izao hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Ry havana malala, fiainana tahaka ny ahoana no irianao sy katsahanao eto amin'ity tany fandalovana ity. Hikatsaka ny zavatra mahasoa ny nofontsika io foana ve izay ho fatsy ho levina ho lo sa hikolokolo ny ara-panahinao ianao izay antoky ny fiainanao rahatr' izay. Mino za ry havana malala fa tsy ho ataonao ambany zavatra tsony ny tenin'Andriamanitra izay fanahy, izay fiainana. Manomboka izao fa hikatsaka ny tenin'Andriamanitra hiainy foana ianao ry havana dia akatahaka ny fitondran-tenan'ny Maria ianao ry havana izay vonina hiatoraka mandrakariva ao tongotry tompo, vonina mandrakariva izay hiainy izay teny lazainy tenin'Andriamanitra, vonina hanatona azy amin'ny fiankohofany, vonina hanolotra amin'ny fontsika mba hanjakahany io Jesosy io tanteraka ry havana malala, mba hanolo-tsainanao Jesosy, mba hanoro lalana anao mandrakariva amin'ny tsara Jesosy ka ahisafidy tsara ianao tahaka ny Maria ry havana malala. Fa tsy irery akory ianao manana an'Andriamanitra ry havana. Ary tsy ho alaina aminao nge ozy izy ny tenin'Andriamanitra izany safidy tsara tahaka ny safidin'ny Maria izany. Mino za fa manomboka izao ianao dia handray fanapahan-kevitra tena tsara. Dia voninahitra ilay ao an'Andriamanitra rery ihany dia ho asandratsika sy dia raintsika ny anarany rery ihany amin'izany teny mampahery natorony antsika teto izany ry havana malala. Alleluia, amen. Alleluia, isaorantsika an'Andriamanitra izany teo moa izany dia alako tsy indrindra raha sendra mety tsy tafatsotran'ny anabavintsika hiadrasaka patitsiny tenako satria variana nresaka tamin'le toetsika hoe tsisy partage, tsy afaka manao partage fa nijereko teo dia efa afaka manao partage amin'izay nareo efa afaka manao partage amin'izay nareo dia afaka partagenareo ny fandaharantsika. Dia miro nisy orako anabavy Lovely aloha dia misaotra be dia be andranabavy Haja tamin'ny fandraisana anjara izay nataony dia mamy tokoa ny vavaka ary fandraisana anjarany voalohany moa iny dia za koa misaotra anareo nakasitraka azy satria hery lehibe ho anazy iny mitomboka mivavaka fanombohany iny fa tsy mijanona indra tsy any amin'ny toriteny ampahery antsika rehetrarehetra indray ao anatin'izao fotoana vavaka fiambina zao avy fotoana tsy hoe lahenonao andranabavy Haja sy kapatitsia ranabavy Makrina, ranabavy Razana Monika anampy andreo ankizy ireo ihany koa amin'ny fitoriteny indray. Ko dia mahereza makasitraka ranabavy Haja ilanatsiny tamin'ny diso kely teo fa mbola adiniko ny nisaotranao tao anatin'ilay fandaharantsika teo. Dia misaotra betsaka koa andranabavy Lovely mamy ny toriteny tsy hitanareo mahafinaritra be ve meno an'izany mahafinaritra be ny toriteny ary dia Andriamanitra ny hamaly fitianao ihany koa
tamin'izay rehetra vitanao fa tsy zavatra kely nataonao teto zavatra ngeza be zany manao asan'Andriamanitra mitory teny mampahery olona be dia be eto zany a zava-dehibe zany ko de mahery reza de mahatanjah de Andriamanitra ny ombanao hatrany tongava amin'ny ambony indrindra ho ampiasain'Andriamanitra foana ne ianao ranabavy amin'izay rehetra ataonao de tahiny topary isika tsirairay avy ny za koa misaotra anareo taminareo zay manaiky atao n'Andriamanitra fitaovana de mampahery andry zareo reo de mifampaherezana ataonareo nge mahatonga anjareo androso foana ary mandroso izy ireo satria ampaherezinareo ko de mankasitraka anareo fa mbola voninareo ondry zareo zay ny teniny mbola voninareo ny izy ireo anao ny tsaratsara kokoa anao bebe kokoa de mahereza mahatanjah de tahiny tompo Luc toko 10 ty tantara ty moa de fantatsika tsara ny amin'izy mirahavavy izay naman'i Jesosy akaiky izy ireo i Marie sy Martha ary Lazarosy izy telo menadary eo de tena mifanakaiky fo amin'i Jesosy tena mifankatia be mihitsy ry zareo de rehefa tonga ny fotoana mandeha sakafo tao amin'jareo Jesosy nandeha andeha hiantrano moa zany ny tena marina tsy de tena hoe mbola tonga de sakafo aloha fa miantrano zany tsy voatery misakafo alleloia misaotra ranabavy Marie-Jo misaotra antsika rehetrarehetra misaotra anareo misaotra anareo rehetrarehetra tahiny tomponareo de faly zay rehefa tianareo ny zavatra zay atao eto alleloia mankasitraka fa voaray daholo ny teninareo zay koa mahery rehefa tenenareo ohatr' zany de mbola anao tsaratsara kokoa foana tsika alleloia ho an'i Jesosy ny amin'ny Marie sy Martha Luc 10 ka ny andininy 7 ary raha nandeha izy ireo de niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marie atao hoe Martha napetrano azy ao an-tranony ary izy nanaravavy atao hoe Marie izay mipetraka teo amin'ny tompo sy ny tompoka ny an'ny teniny fa Martha sairina tamin'ny fanompona be de avy izy ka nanao hoe tompoko mo tsy mampanina anao va eo ny amelan'ny rahavaviko hanompo rery ko mba sevo manampy ahy izy fa ny tompo namalika nanao taminy hoe Martha hitanao de maro ahina sy maro erehana ianao nefa zavatra aleloia ihany ilaina fa Marie nefa mividiny anjaratsara izay tsy alaina aminy Martha tsy hoe olona tsy mivavaka fa i Martha de mbola mitana be ny fomban'ny Jiosy ny fomban'ny Jiosy de ohatr'izany mihitsiny ny vehivavy de mikarakara be mihitsiny ao tokantrano ary rehefa misy vahiny de ny fomban'ny Jiosy de tena karakaraina be mihitsy ny vahiny atao afa-po tsara de tsisy nahadiso an'i Martha tsy diso Martha raha hoe karakarako vahiny hafa raha very avana tsy karakaraina maika fa Jesosy tsy diso Martha tsy izy fahadisoan'i Martha mihitsy na kely ary tao anatin'izany rehetrarehetra zany raisinao fotsiny hoe inona zany no hanina teo tokoa ry havana raha hoe tsy nikarakara teo Martha mety mora angamba mametsiny amin'ny Martha hoe Martha kosa fa za teny aminao raha raisina ny toerana fahadisoana ary ve ny nikarakara sakafo ho an'i Jesosy tsy fahadisoana fa tena atrehan'i Jesosy le izy nisy fahasamihafana i Martha de zao no nataony tonga Jesosy de nikarakara anao misy olona ohatr' zany ao amin'ny fiainana matetika nareo vehivavy moa zany de ohatr' zany de mikarakara fa eo amin'ny lafiny fanompona koa de misy mihitsy olona ohatr' zany ary androany tehisitina anao androany hoe tehisitina ny sainao fa tsara ianao mikarakara fa tandremo sao de niara-nofo foana no voakarakara niara-nofo mantsy de zao ny sakafo de niara-nofo ny karakarainy zay
ary rehefa mihinana sakafo a de afaka sady mihinana ny nofo fa volazany ten'Andriamanitra ihany koa fa tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona zany hoe misy zavatra hafa azo ivelomana zany ankoatrany sakafo ihany koa ary rehefa tena natao tokoa ny kanty a araka ny tendrana Pavlovia de zao ny raha te zavatra be deabe a i Marta ny sakafo azo atao rehefa avy eo ny sakafo tsy mandositra ny vary eo amy gony ao anaty vata ao a miandro eo ao ihany io tsy metsika eo io tsisy tongotro io ny laoka tsy masisy kory io raha hoe miandry kelikely eo fa Jesosy mandalo zay no nasamihafa azy teto ry havana malala Jesosy tsy niteny aza mikarakara na aza misakafo ka hisakafo nge ry zareo rehefa avy eo za ry havana malala rehefa manao asan'Andriamanitra de adiniko rehefa tena ao anatiny ao a de adiniko zany sakafo zany misy fotoana adiniko zany sakafo matetika mihitsy a miaraka aminareo eto ohatr'izao rehefa vita zao vao misakafo miadana sakafo eo ihany miandry eo iny mety mangatsiaka iny fa ekeko mety mangatsiaka iny ngambany rehefa avy eo fa inona zavatra mitranga azoko atao ny mamana an'iny fa mifantaniana mipetraka hoe Jesosy nefa an'io a Jesosy mandalo ry havana malala manomboka androany ianao a de tiako mba hisy zavatra iova ny fomba fahitanao misy amintsika manana eritreritra hoe fomba fanompona an'Andriamanitra de le mikarakara le miazakazaka tsaroako misy rahalahy zay mpiara-mivavaka taloha rehefa ohatra hoe misy reny le fifadikana na zavatra zay de ny azy a raha vao misy an'le hitanareo hoe raha kely atao reny ohatra hoe mandeha mibata entana mandeha mitatitra seza ohatra zany de izy le mandeha am'ireny foana de manontany tokoa ianao hoe ko iza kosa ary nipetraka amy seza raha tsisy olona mandeha za aloha tsy nandeha tena tsy nandeha fa raha misy hevitra hafa de aleo aloha hivavaka halleloia fa izy le mandroso tena manao tondra tôbila de mibataria misy karazan'olo ohatr' zany misy olona nge ry havana tena manao an'io asan'Andriamanitra asana dekona ohatra ato amintsika zao misy olona tena nambaraisiny mivady takany dekona eto amintsika eto de ranam-bavimary izy zany fa tsy izy le teneniko fa misy nge ry havana olona tena hoe rehefa any amin'ny anivon'ny fiangonana ohatra de io asa azo lazany hoe asa nofo ihany le izy eo am-piangonana tena tsy ataony ambany zavatra mihitsy mivory tsaroko misy rahalahy anankiray zay tsy haiko inona avy ry havana nivoriana anaty fiangonana mivory izy tsy miasa fa mivory momba ny fiangonana ao no inona nareo nivoriana am'ty fiangonana izy de izy mafana fo be a tsy afaka amin'ny ana fa mivory zay ao am-piangonana vory zay inona nareo mba voriana fa zao ry havana malala tsy de tena mandrisika atsika Andriamanitra miazakazaka amin'ny zavatra ohatrany ohatra zao misy zao ohatra hoe ao anivon'ny fiangonanao zao de misy ny dekona misy manao accueil ohatra fa tadidiko mihitsy ny anabavy anankiray niara-bavaka taminay rehefa anjara ny manao accueil de tonga aloha be izy de sady eo ihany izy a manao accueil mandray ny olona zany fa vao tsisy olona kely lasa izy miditra de teran'Andriamanitra sy mivavaka de vo misy olona kely zay vovoaka misy olona nefa faly mihitsy andeha hanao accueil ijorojoro am-bavahady de miretsadretsy tena ryseho tsotrotry zao zany hoe manao le olona mieritreritra ihany manao asa fanompona manao accueil a fa ny fanaovanao accueil any am-bavahady a azonao an-tsaina ihany fa tsy miaina tsy manana aim-pananony olona ao anaty fiangonana ianao le manao accueil zany tsy ratsy le manao accueil zany tsy ratsy hoe manao mandray olona ianao tsy maintsy ilainy zay fa mino kosa fa zarazaraina zany asa zany a de efa tsy maintsy voatery manao an'izay ianao de
de ndana manonotra de katsao ny ara-panahy be de be ny olona maika be andehanao fambolekazo misy hoe anao vavaka tendrombohitra fa ny tena manina tsy vavaka tendrombohitra ny tena anatin'ny eritreriny fa le karakaran'le asa ao am-piangonana teto nefa de nitenen'i Jesosy hoe zany Marta vezivezy izy mahandro sakafo manao le tablier kely mihitsy de le tsembotsemboka le manao le gant le nareo vehivavy le mibata an'le manao pizza ohatra de le misy an'le gant be iny de mampatsemboka izy fa efa le izy mivezivezy fa taitra ary fa Maria koa de mipetraka fotsiny niny atao Maria mipetraka fotsiny eo izy mipetraka ohatra mijery an' Jesosy eo tongotry ny tompo hitanao ohatrany hoe kamo ohatrany olona tsy tia hanao raharaha nefa Maria tsy zay ny toetrany Maria koa mba tahaka ny Marta vehivavy jiosy mahay mahandro sakafo mahay mikarakara tokantrano mahay mandamy trano alleloia fa inona zavatra mitranga misy ambonin'izany rehetrarehetra any loha mandalo eo aminy ary ianao de tsy tokony irate an'izay zavatra fahasoavana mandalo eo aminao zay rehefa mandalo eo aminao zany mahatonga antsika rehefa sabata de tsy tehelingelenina ny telefona koa rehefa sabata de activeko daholo le ne pas déranger iny de tsy tafiditra matetika tsy tafiditra ny appel tsy niava olona misy zavatra ndrendray za mivarobarotra zavatra amin'ny internet na ohatry zany a mazava ny soratra ao sauf samedi re tompoko ary efa tramo zay za zany andro sabata tsy ho hitanao mihitsy andeha hoerina hoe tsy za mila mipetraka eo tongotry ny tompo ny fikarakarana rehetra ary mahatonga antsika hoe rehefa sabata zay rehefa sabata zany tsy de misy zavatra karakaraina be zany karakaraina ny zoma daholo ny zavatra de fantatrany fa efa mivonona tsy izy tsoa zany anaty sabata de andeha ary korsa izy mbola tsy azo vita ny zoma daholo fa maika hipetraka eo tongotry ny tompo ny fandaminana azo atao foana tsy nomeny Jesosy tsy ny Marta raha tsy navita sakafo teo Jesosy ry havana malala de fantaritsika tsara fa na de nona aza Jesosy rehefa teo am'le fatsakana de nandeha ny mpianatra andeha hividy zavatra ho azy fa niverina avany tsy nohaniny Jesosy kory le izy afaka ho azy ny hany hoaniny ny Jesosy ny haniny de ny manao ny sitrapon'ny ray ny Jesosy zany ry havana malala de zao tsy problemany mihitsy na tsy navita sakafo azy Marta satria ny alehan'i Jesosy eo tsy ny sakafo fa ny amme sakafo ny zara sakafo alleloia mahafinaritra be le ten'Andriamanitra netiny tranam-bavitsika novely teo any amin'ny inona izy teo any amin'ny Jaune izy teo any amin'ny Jaune toko fahaenina Jaune toko fahaenina andininy fa de telo amby mpolo mahafinaritra hoy ny ten'Andriamanitra ny fanahy mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona ny teny zay nlazaiko to aminareo de fanahy sy fiainana halleloia ina zany nytiany Jesosy tenenina nytiany Jesosy tenenina de zao raha tonga izy tsy sakafo ny alehany eo tsy olana anao na tsy navita sakafo fa ny zavatra tena maminy Jesosy tena tiany Jesosy teo ry havana halleloia zary tena tiany Jesosy teo de tsy ho zaraina fa izara iza moa tsika no amoky an' Jesosy ry havana inona any amintsika sakafo inona any amintsika no afaka amoky an' Jesosy izy amintsika no afaka ireare ka hitely fa afaka manao sakafo tonga de mahavoky an' Jesosy tsika mitovy amin'ny Solomona nanao tempoly ihany zany ry havana nataony ny tempoly fa izy koa de efa resy lahatra hoe Andriamanitro
kiza moa ianao no onona ato anatin'ity trano zay nataoko ty ny lanitry ny lanitra aza tsy ombo ny voninahitra ao. De mba tahaka izany ihany koa raha mandroso ao aminao Jesosy sakafo tahaka n'inona loatra io mahaseriny any Marta ary ny olana izy efa seriny somary ohatry ny manana fisainana tsy de tsara ihany izy ny seriny a de Maria koa tian'io serina iaraka aminy de apprécier mihitsy Jesosy io asevo miasa io fa tsy miasa ohatry ny hoe misy fomba fiteny ohatry zany hoe raha maty a de matesa raha havana zany rehefa tsy heno a Jesosy de zandao miara-tsisy heno ka Maria ry havana malala ny fanahy ny mahavelona ho ny ten'Andriamanitra ny nofo tsy mahasoa ninninona ny teny zany lazaiko anareo de fanahy sy fiainana raha mbola nisafidy zany Maria de neny Maria fanahy sy fiainana aloha ny ilainy fanahy ny mahavelona ny mihaino tenin'Andriamanitra ny mahavelona azy no mihinana sakafo Esau de nieritreritra fa le ro tsaramaso le mena de mena ino no mahavoky fa ny Jakoba aloha no naniny fa azo ny fizokiana ara-panahy zany ry havana ary fantatsika efa tao aorianan'izany de azo ny hatramo tsodrano inona zany ny zava-dehibe le sakafo mihinana ve sa le ara-panahy Jesosy a mba hasevo manao raharaha ozy izy fa inona ny dehibe trahanareo foana ozy ny olona tsy mahakarakara tena mba vehivavy ihany fa de mipetrapetraka fotsiny eo ka nisy zavatra angery havana ny antony ipetrahana teo nga izy ry havana mipetraka teo noho ny akamoana mipetraka teo izy satria misy lehilahy mahavariana mahafinaritra teo halleloia ry havana malala manahoana ianao manahoana ny fikarakaranao mba berehana ihany tsika fa tandrevitsika berehana amin'ny zavatra tsy mahavelona ry havana teto zany de zao ny zavatra mitranga misy olona amy raha vavy a samy hafa samy mpivavaka samy jiosy ireo a fa ny ray a ara-nofo misahana ny zavatry ny nofo mitaitaina no ny amin'ny nofo miazakazaka no ny amin'ny nofo fa ny anankiray sarotiny tamin'ny ara-panahy de nikatsaka zava-panahy de nipetraka nianatra sy ny ena zava-panahy ny vokatry zany de zao io to de hita io hita foana io ry havana ny amin'ny fiainana fantatrao foana ny olona hoe ty olo tya ara-nofo a ty olo tya ara-panahy alleloia rehefa maty Lazarosy a de nisy fihetsika izy am'raha vavy a samy hafa teto mitovitovy a fa tsy sahara ndreka vakiko amitsika rehefa narary zany Lazarosy a de nandeha nakany amin'ny Jesosy a ndreka vakitsika ny Jauna toko faha 12 nananganany Jesosy any Lazarosy ary nisy lehilahy anankiray narary de Lazarosy avy any Betania tanàna Maria sy Marta rahavaviny Maria de ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tonga tamin'ny volodohany ary Lazarosy ara-dany de narary Maria zany a ilay mbola nahafoy ilay menaka manitra menaka misy narita ilay nahasarotiny any Jodasy hoe fa inona ny aton'izao fandaniana be zao i Maria iny
zany ny olona ara-panahy. Inona ny vokatry ny fijanonan'ny Maria eo am' Jesosy, eo tongo Jesosy? Fahafoizana, tsy firaharahiana hoe ty lafo vidy ty inona, fa ny zavatra fantany de zao mety amin'ny tompoko ty ary mety ahy manao an'izao amin'ny tompoko. Alleloia. Zany ange ry havana ny vokatr'ilay fijanonana teo e. Le fieritreretan'ny olona hoe ianao kamo tsy te hihetsika sy ny sisa, tsy mba mikarakara. Zany ange ry havana ny vokatry ny ara-panahy. Zany ny vokatra amseho rehefa ara-panahy ny olona anankiray. Ny olona anankiray ara-panahy ry afaka malalako, de olona anankiray tsy mitotaly an'izany. Olona anankiray tsy mila entanina. Tsy nentanina ange Maria. Izy nge ry havana tsy nivory tamin'olona, tsy naka-hevitra tamin'olona, tsy nampiantso sivrim-pianakaviana ange Maria ry havana malala. Hoe za ahoana ny hevitrareo, tsangatanana kely ao na hevy dahatoa mba hividy menaka manitra de andeha ho any am' Jesosy a de mba hitomany eo atonga. Nahoana ny hevitry ny amin'ny fara mety ve zany? Sy ny andro fitsapahakevim-bahoaka izy. Fantany fa tokony ataony zany. Fantany fa miendrika an' Jesosy zany. De lasa nataony. Alleloia. Lasa nataony ry havana malala. Alleloia. De rehefa nataony zany a, de tiako laza hoe zay a ny vokatry ny ara-panahy. Rehefa ara-panahy ny olona anankiray. Tsy hitan'ny olona ranofo zany. Tena miteny anao fa tsy hitan'ny olona ranofo zany. Alleloia. Tsy hitan'ny olona ranofo zany zavatra anao hetsika tahaka zany ry havana malala. Tena teneniko anao zany. De fantatsika tsara fa nankasitrahan'i Jesosy zany zavatra nataony zany. Ny zavatra nataony Marta tsy hoe tsy ankasitrahana, fa tsy priorité eo amin'ny fiainana. Tsy priorité zany ry havana malala. Tsy zavatra tsy maintsy hoe tsy tena hoe tena tsy nahafaly an'Andriamanitra mihitsy raha tsy nikarakara sakafo ianao. Tsy zay ny marina. Zany ny vokatra. Tonga izy de izy le namoaka ny toe de nanao an'le menaka manitra. Mahafantatra fa na de misy aza ny raharaha zay tokony atao. Alleloia. Misy zavatra lehibe kokoa noho izany atao. Misy zavatra lehibe kokoa noho izany. Alleloia. Mahafinaritra. Ary izy mirahavavy de naniraka olona anankiray am' Jesosy nany hoe tompo, indro malala le tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany de hoy izy tsy fahafatesana anatin'izany aretin'izany, fampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra sy ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Jerenao tsara. Marta mantsy zokin'ny Maria. De voalazan'i Jesosy voalazan'ny ten'Andriamanitra fa mbola i Marta ary nge ry havana noho ny tenin'i Jesosy. Rehefa niteny Jesosy hoe i Marta ohatr' zao de mbola i Marta nge ry havana no tao am-bavan'i Jesosy. Ary Jesosy de tian'ny Marta. Aiza ny teny hoe Maria, tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Fa io de maty Lazarosy, fantatsika tsara zany. Ary rehefa maty Lazarosy de ny zavatra nitranga de zao. Eo mipoitra ny mahara-nofo sy mahara-panahy ny olona anankiray ry havana malala. Rehefa tonga ny nahafatesany Lazarosy de niala avy any am'izay revakitsika. Ary noho ny tonga Jesosy de hitany fa efa nilevina efa efarana izy. Fa efarana zany zay nahafatesany. Efa nalevina izy. Ina zavatra nitranga? Ary Betania de teo akaikin'i Jerosalema tokony 5 sy tadiny elanelany. 3 kilometatra eo zany. Ary Marta amin'ny Jiosy nefa tonga tao amin'ny Marta sy Maria tsapalelo azy noho ny amin'ny anadahany. Alleloia. Tsapalahelo noho ny amin'ny anadahany. Adiny faharoapolo. Ary Marta raha nandre fa tamin'i Jesosy de nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Eto zany
dia mbola mipotra ihany koa ny elanelana ny fahasamihafana eo amin'ny olona aharanofo sy ny ara-panahy. I Marta to dia miazakazaka ny tsenan'i Jesosy. Tsara le miazakazaka amin'ny tsenan'i Jesosy, zany kosa hoe dia ho ratsy ry havako malalako hoe ianao miazakazaka andeha tsenan'i Jesosy. Fa i tsenan'i Jesosy ianao inona izy? Ary Marta ro nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. 9:20 ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Inona ny azakazahan'i Marta ry havana? Inona ny tao ambadiky ny azakazaka nandeha nitsenan'i Jesosy? Anao inona? Imonomonina, ametsiny. Mba ny azakazaka hitsena ihany fa tsy andry ny fotoana ahafahana mametsiny an'Andriamanitra. Nefa Maria, nanino Maria? Maria nijanona tany an-trano. Nanino? Niandry ny tompony izay fantany fa tsy maintsy ho avy. Niandry ny olona ra-panahy havana malala dia olona tsy mikoropaky izany. Aleloia. Miandry ianao, miandry ny anjaranao ianao. Aleloia. Ny fananana an'izay toe-po mahay miandry zay tsy anana ny olona ranofo zay. Ny olona ranofo dia miazakazaka. Ny olona ranofo dia le mikoropaky ery mikoropaky aty tsy mahatompony. Aleloia. Fa tsy ianao zany. Ny olona ra-panahy havana malala rehefa tenenina ianao hoe ho avy andraso dia andraso. Aleloia. Androany zany teteny amintsika rehetrarehetra, raha mba hiazakazaka ihany ianao raha mba hiazakazaka ihany ianao hanenjika an'Andriamanitra ry havana, raha mba miazakazaka ihany ianao andeha hitsenan'i Jesosy, aza miazakazaka hitsena azy imonomonina. Tena teneniko anao zany. Aza miazakazaka hitsena azy imonomonina. Alao indray ary tsy miazakazaka mitsena. Efa zatra be reny, efa zatra miazakazaka, efa zatra etsiketsika. Dia nefa hatrany ary dia tsy mahay mipetraka intsony. I Maria efa zatra mipetraka ny andry, mipetraka ny eno. Jesosy nge ry havana tady aloha tery efa niteny tsy fahafatesana izy no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. I Maria nanino? Ny andry fotsiny izy aloha nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Aza mba miazakazaka izany, aza mikoropaka izany. Fa ny olona mikoropaka rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia olona ara-nofo, zatra be rehana amin'ny ara-nofo. Mitoera ho ara-panahy amin'izay efa lehibe ara-panahy ianao, efa manomboka mandroso angenao ry havana. Aleloia. Maninona ianao no mikoropaka foana? Maninona ianao tsy mahandry an'Andriamanitra mihitsy? Maninona ianao taitaitra be mihitsy? Andriamanitra miaraka aminao nge, Andriamanitra tsy taitaitra mihitsy. Araka teny mampi ny verin-dalana tsisy farany ny verin-dalana. Dia mahavariana mihitsy misy anabavy zay. Tsy indray mandeha moa zany na ianao an'izay teny zay. Tsy indray mandeha na ianao an'ity teny ity. Verin-dalana. Raha zao no mitohy verin-dalana. Nefa raha moa nisy anankiray nyteneniko izay mihitsy hoe ranabavy. Ny atao hoe miverin-dalana dia mbola veriko amintsika eto foana zay. Ny atao hoe verin-dalana, ny atao hoe rehefa mampiditra marche arrière ianao dia efa nandroso marche avant ianao zay. Ny olona atao hoe miverin-dalana efa tonga tary ianao no miverina. Zao indray andro marsa tamin'ny tena andro ty andeha za dia efa tonga any lavitra any misy zavatra diniko ato an-trano dia miverin-dalana. Za koa zany ka hoe veva miverin-dalana. Fa raha mbola tato an-trano tsy niala dia tsy miverin-dalana ny dikan'izay, mbola tsy nihetsika. Verin-dalana. Fa ianao ary mbola tsy nandroso fa i Marta niazakazaka. Tsy andry ny havana. Ary misy olona ohatr' izany. Misy olona ary manerina mitondra mavaka olona ohatran'ity olona ity. Teneniko anao ty karazan'olona ohatr' izao.
zao entinambavaka de ohatrany hoe maika be olona io a aninony iandro zavatra ohatrany hoe ahafahana iandro zavatra ohatrany hoe tsy mety ohatrany hoe mino an'izy hoe izy valimbavaka fa miandro koa izy kendry toana hoe somba misy zavatra tsy mety de vao misy zavatra tsy de izy iny ny hitany voalohany de iny ny teneniny voalohany inona avao tena tsy nety mihitsy le izy raha natana to de le zavatra ratsy ary anao zany efa tena anina anka tsy zany le de mitady an'le zavatra ary amba ka za de teny aminao androany ianao tokony olo le fara-panahy am'izay raha efa tsy haiko afiriny ianao niaraka taminay teto no volavolaina ny ara-panahinao tanatin'izay fotoana rehetrarehetra zay aoka zay ny fierikerehanao aza be rehana tsony ianao alleloia niditra tamin'ny kanty andramoka izao vao afaka mipartage de zay anaovana anazy zay ataovy anazy anabavy marizao de atao am'izay mipartage misaotra anareo nazakazaka izy raha ty tompoko raha teto ianao de tsy maty ny anadahako fa maninona ny maty ny anadahako taizanefy ianao hoy Jesosy tamin'ny hitsangana nadahanao fa mbola tsy nino any izy eny fantatra fa fitsangana maty izy hitako eto izy somary kizitinjitiny zay hitako eto izy somary kizitinjitiny zay ka ny olona raha nofoko kizitinjitiny rehefa ara-panahy nao aza kizitinjitiny zany tsony alleloia aza kizitinjitiny zany tsony fa ny fahakizitinana de ny olona ara-panahy tsy kizitiny zany tsony nanareo vehivavy na ntsika lehilahy aza mba kizitiny zany tsony kizitina daholo tsika taloha mora tezitra kirikirina mora maratra tery misy olona ngira nefa mivavaka manahirana ihany no miresaka aminazy mataotra foana so de tezitra le teny zavatra nao sangisangy izy areny naratra tam'izay aza manao an'izany tsony zavana ianao efa olona ara-panahy alleloia efa ara-panahy ianao de elao zany asa am'izay izy nazavaina azy amin'ny atsipria mihitsy hoe marta zange fananganana maty tsy fiainana zay mino na de maty aza de velona indray ary zetra velona ka mino de tsy ho faty mandrak'izay mino an'izany mba ianao zany zavatra zany re avana malala zavatra jesosy ngeny teny any amin'ny Matio toko fahasimy amby folo andiny fa Matio toko faha 21 fa 7 Jesosy miteny manao hoe eto ny ziokako ka mianara amiko mila mianatra gitsika eo am' Jesosy ry havany zany zavatra zany ohatrany hoe zany zavatra nampianarina nitenena Marta zany azoko antoka amin'ny zavatra efa hainy Maria zany hitanao ohatrany hoe bazy ohatrany hoe hianatra inona re zany ohatra hoe hianatra inona re zany hianatra anao gâteau ianao akipatisy araka amin'ny ranabavintsika laovilizany toroteny teo de mba misy bazy kosa fantatro nareo ngamba mino fa raha ohatra hoe melohan'ny ahaizanareo ranabavy anao gâteau efa mahay manao crêpe daholo izy tsy mahay manao crêpe zary mahay manao crêpe alleloia misy bazy mahay manao crêpe za zao mahay manao crêpe ina ny tianao mamy sa masira mbola angatahako amampino le resetin'le atao matsoratsora iny le lafariny zany haiko azonao zany zavatra ntenenina Marta zany de nitenenina taminy naverina nazavaina taminy fa Jesosy ngeka fananganana maty tsy fiainana ry havana malala zany zavatra zany fantatry Maria zany satria zany efa nitenenina Maria tamin'izy mipetraka teo alleloia ianao nge ravana mipetraka eo tongotry ny tompo zany misy zavatra ainao eo ianao nge ravana tsy lany andro misy zavatra nge ravana voarainao alleloia ianao nge makeo tongotry ny tompo tsy hoe matory
fa misy zavatra resahan'ny tompo anao angeo e ianao ange manoloana jesosy zany misy zavatra ampianariny anao hoe Maria ahoana Jesosy fantatrao moa fa zahako no fananganana maty fiainana zany zay mino de namaty izy de velona indray ary hitanao koa zay rehetra velona ka mino de tsy ho faty mandrakizay halleluia halleluia amen fa i Marta tsisy fotoana nazavanana zany nanao dité kafe mofo tonga tokoa tsy fantany kory iza moa Jesosy androany ianao berehana lavio halleluia misy bazy mila fantatrao fa Jesosy manana sitrana Jesosy mahay zavatra rehetra Jesosy ambony rehetra mpanjakany mpanjaka de tompony tompo lay miteny tamin'ny tafodrivotra rehefa miteny izy de maheno na mateny ampasana azy nazavaina ny Marta zany teo izy vao te mino fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra le tonga am'izao tontolo zao any izy vao mahafantatra hoe ary rehefa zany de lasa nandeha niantso mangigina amin'ny Maria ravavina izy ka hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao ary raha vao nandre zany Maria de nitsangana faingana ka nakeo aminy fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa teo amin'ny entsena Marta azy ihany ary Jesosy efa tao amin'ny Maria zay tao an-trano ka nitsapalelo azy raha nahita azy nitsangana faingana de nivoaka nanaraka azy satria nataony fahakany amin'ny fasana hitomany any izy fasana tsoany amin'ny fasana Maria fantany alehany halleluia ny olona ara-panahy de fantatrao aiza ny alehanao misy olana ianao aiza ny alehanao le Jesosy niatritra de any am-pasana izy hitomany manana direction hafa sady tena direction tena mitombona tsara ny olona ara-panahy ianao rehefa misy olana aiza ianao ny andeha fa ny olona ara-panahy mafantatra ny tokony alehany mafantatra ny vahaolana mafantatra ny fanapa-kevitra tokony ho raisina tsy ho any am-pasana hitomany izy raha nitsangana teo fa misy direction matotra izy de hoa izy andeha ho any am' Jesosy halleloia andeha hitsena any Jesosy am'izay ary Marta rehefa tonga teo amin'ny antena Jesosy ka nahita azy de nekoaka teo amin'ny tongony sady nanao hoe mitovy ihany le zavatra tenenina tompo raha teto ianao de tsy maty ny anatahako ka olombelona ange olombelona samy olombelona reo tsy mbola nisy anjely reo fa samy olombelona samy manana toe-po ary samy mitovy netrire Jesosy raha teto ianao tena mety tsy maty izy fa le toe-po nitondrana tenenina zay samy hafa ny anankiray tonga niazakazaka tamina fimonomononana sy fikoropahana fa ny anankiray tonga teo am-piankofana ny tena hoe Jesosy de raha teto zao de tsy maty izy tsy ny monomonina zany fa nanaiky ny fitondran'Andriamanitra na de mafy azy de teny aminao androany ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka nitomany taminy koa de votony fanahiny ka torakovitra izy ary teo izy vao nanontany aiza ny nandeveanareo azy raha i Marta ny nanontany mbola tsy nanontany an'izany Jesosy satria mbola misy zavatra nampianarina ny amin'ny Maria efa tsy zany tsondry ny dingana teo amin'ny Maria efa fanontaniana sisa hoe aiza ny nandevenanao azy ny olona ara-panahy ry havana rehefa tonga ny tokoa ny zavatra antaniana azy sisa teny zao hoe aiza fotsiny misy an'le olana inona mahazo anao hoe aiza ny nandevenana azy aiza le ho atsangany zany ry havana ny tombontsoan'ny olona ara-panahy zany ny tombontsoan'ny olona tia mitoetra eo tombontsoa ny tompo fa za tena teteny aminao manomboka androany hiditra fivadikanana tsika amin'ny sabotsy sy lahady avy zao amin'ny sabata na de zany le tokony hafangatanao amin'le za Andriamanitra ataovy ho ara-panahy am'izay zany halleloia zany ny valitsoan'ny olona ara-panahy aiza fotsiny nametranao azy izy de nentina anakeny de reo tsara mbola tsy finoma de fotony efa na Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy andiny favana amin'ny tempolo sady isy vato narindrina teo ary hoy Jesosy esorony vato mbola nteny re Marta le aranofo Jesosy tompo maimbo izy sao fa efa efaran'izay tanao mipotra foana na berehana ny aranofo tamin'ny Marta na de efa Jesosy aza ny eo anoloan'ny vahaolana mbola mahita olana Jesosy miteny esorony vato
izy mbola mahita problème hafa ndray efa maimbo ange raha tetretra jesosy ka tsy maimbo fa mahita efa mampatahotra be ke ny olona rehefa ara-nofo a de ao anatin'ny vahaolana mahita olana fa ny olona ara-panahy manoloana olana de mahita vahaolana. Halleloia. Raha samy misy vato misakana eo anoloan'ny olona ara-panahy sy ara-nofo eo anoloan'ny olona ara-nofo de zavatra mampiverin-dalana io fa ho an'ny olona ara-panahy tohatra ekarana io. Halleloia. Efa maimbo izy zao ade teny aminao androany fotoana zao tokony hifadiantsika amin'ny ara-panahy, fotoana zao tokony hatonganao halleloia ho ara-panahy, tsy mahasoa ny fierehanao ny fierehanao amin'ny ara-nofonao. Ilaina mikarakara ny ara-batana, ilaina mikarakara ny ara-nofo fa aza tianao ny mikarakara mihoatra lavitra ny ara-panahy. Araka ny teniko taminao misy olona nge verina kely am'izay aho hoe be dia be nge ny olona ry havana tsy mampandevitra zao manana misy zodahako zay tsy maninona moa na izy tsy mino hoe tokory meno ary izy tsy fantany zavatra teneniko zany olona zany zao ny azy ny fiainany pile daholo ny zavatra iainany fa izy rehefa miaraka amiko de efa manomboka mianatra fitongasy za tsy zany hoe tsy de pile foana zao amin'ny folo sasany voanomboka nefa tokony amin'ny sivy sasany tao ahoana nefa de mezaka ihany koa nefa tsika mba manara-potoana fa tsy tena fahalalam-pombo zany fa ny tiako lazaina anao de zao ny azy amin'ny valo ralina sa fito ralina tsy maintsy misakafo hariva, amin'ny 12 atoandro tsy mihoatra 2 minitra tsy ratsaky ny 2 minitra tsy maintsy misakafo avy de tena tsy milamina de manaraka an'izany daholo ny fiainana am'izao de tsy maintsy am'izao de matory amin'ny tam'izay nanao skotiny nanao an'izany hoe pikany sifle voalohany matiny jeo sifle faharoa tafilamy efa tsisy metsika atso tam'izay nanao skoty. Ny tiako tenanao de zao tsy ratsy ange zany amin'ny fiainana ara-nofo tsy ratsy zany sao de venona hoe ratsy zany tena olona tena discipliné zany olona tena manaraka na tsara zany fa zavatra tiako tenanao eo amin'ny ara-panahy za zao ohatra misy fotoana araka ny teniko taminao vita ny fandarana eto anisan'izany rehefa avy eo zay avo andeha hisakafo fa tsy hoe efa amin'ny folo sasantsika voanomboka teo fa misy norme tsy maintsy arahako tsy maintsy misakafo aloha za rehefa tonga ny hariva zay vao fandarana raha izay ny zavatra ataoko de matetika tsika no hotarabe sy ny sisa ohatra anankiray de teneniko anao zay fa ny ahy kosa meloha ny zavatra rehetra raha miaramena am'izany hoe ny marizeo fa ela ny alaporte tsy haina fa tsy niara-nena taminy ny tiako lazaina anao de zao ny ara-panahy ambonin'ny zavatra rehetra. Halleloia. Ny ara-panahy ry havana malala tamin'io Jesosy ny nandalo misy fotoana zao tsika rehefa zay zao rehefa anaty commencement rehefa maraina rehefa sabata tsy maika mihitsy zay maika ihany moa zany amonjy ale am'ray sasany fa misy fotoana ianao tena anatina fanatrehanao de tsy hoe tsy maintsy manao hira hafa indray fa misy fotoana zay zao vavaka ela be de tena arakarak'izay fitarihan'ny fanahy masina mandalo Jesosy tamin'io ny zavatra tokony atao tsara indrindra de ny mipetraka eo atongany tsy fantatrao indray raha ovina izy ny tonga eo amin'ny tokantranonao io tsy maintsy zay zavatra eritreretin'ny Maria hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa araroty ty andro androany ity sakafo zany miandry zany. Halleloia. Ataovy ambony zavatra rehetra ny ara-panahinao fa ny fanahy mahavelona ho le tenin'Andriamanitra teo ny fanahy mahavelona ary ny nofo tsy mahasoa na inona na inona ny mofo azo hanina foana iny ary ny tena marina tsika zao amin'ny 28-29 amin'ny sabotsy sy lahady zao amin'ny sabata sy lahady zao tsika ataoko miteny an'izay indroa foana mantsy satria sabata ny sabotsy de ataoko sao de gaga hoe sabotsy fa efa afatra foana zany ampitaitsika eto fa misy miteny mantsy hoe lahady ny sabata fa sabotsy ny sabata de amin'ny sabata sy lahady zao tsika hianao fifadikanana amin'io
ampetry ny ara-nofotsikitsika ataotsika hita mihitsy hoe tena sakafo zany aloha ekeko fa honoany tsika amin'io fa eo ianao ampianarina mihitsy izatra zany hoe inona ny tena sakafo fa ho hitanao fa voky ny ara-panahinao ary voky ny ara-panahinao tena teneko anao mihitsy isakafo zao tsika ny lahady ariva tena hite jeune mihitsy tsika rehetra tena afinaritra be mbola hiary sakafo en ligne tsika raha tianao zany ireo vita vatikanina tena amin'ny fifaliana mihitsy mandeha tena mandeha misakafo alleloia iny azo anina foana iny rehefa feo azao sika hikatsaka ny ara-panahintsika manasanao amin'ny sabata sy lahajao hiatrika fivatikanina tsika isaky ny amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 mahatonga le amin'ny 10 ny maraintsika ny sabata mbola misy an'le commencement kiry raha te hanatrika an'izany ianao dia mila mampiditra application Zoom ianao tsara ianao raha mampiditra Zoom raha tena tsy mahatafiditra Zoom mihitsy nareo dia mitenena ihany amiko dia ataotsika messenger izy fa ny tsara indrindra dia Zoom ravana manana manomboka amin'ny lakamisy alina nareo no miteny amiko amin'ny MP hoe za anaraka le fandarana alleloia le fivatikanina dia manomboka ny zoma alina vita fandarana ohatro tsika ampidiriko anaty groupe amin'izay nareo dia fa anaty groupe daholo amin'izay dia ao amin'izay dia fahazoaka invitation na Zoom dia aotsika miaraka ho hitanao andramoka izao raha mbola tsy nifady anina mihitsy ianao dia andramoka izao ary manana tanjona anatin'io aza hoe fady anina tsika tsy hoe tsy fady anina amin'izao fotsiny fa tsika manana tanjona na zay io ary misy tanjona ary hitanao fa ao ambadik'io dia isy zavatra angezabe indray ho ataon'Andriamanitra na amin'ny ara-panahintsika na amin'ny ara-nofosika na eo amin'ny anivo izao fandarantsika mahamitsika izao tahin'Andriamanitra samy mahery manaova Maria daholo aza manao Marta aza berehana loatra ianao amin'ity fiainana ity fampanjiny ny ara-panahinao dia ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy dia andehantsika ary sotranao na hatreny hatramin'ny farany andeha arytsika hieno hira anankiray tsika amarinantsika ny fotoana dia hivavakintsika ao aorianan'izay ka tsao ny ara-panahy ataovy izay ambinina ny ara-panahinao ry havana malala fa avy eo ny ara-nofonao manaraka ho azy iny afaka mandevitra ny ara-nofo afaka mandevitra iny ampandraso ny ara-nofo fa ny ara-panahy ataovy prioritaire eo amin'ny fiainanao ny ara-panahinao voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany halleloia amen tany tompo isika tsirairay avy dia matoka fanapairanao izany ten'Andriamanitra izay rahantsika teto zany tamin'ity androany ity amin'ny lakamisy alina misy nareo mandefa message aminahy fa nisy nandefa message zao nareo hoe za andeha hanao an'izy amin'ny lakamisy dia nefany raha androany nareo dia nandefa dia be message miditra ao dia lasa ny ambany lasa adiniko mampiditra nareo zay mahatonga le antony hoe misy antony mihitsy hoe amin'io isika amin'ny lakamisy alina nareo vao manoatra MP amiko amin'izay MP amiko amin'izay za hiditra amin'ny fivatikanina dia eo tsika vao eo vao mandray ny anaranareo tainy tompo arytsika rehetrarehetra ho tain'Andriamanitra ny anareo
loatra tsy andiso fanatena vorovoinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako antehitry matoky loatra anao tsy andawa raha antsika vavaka ravana malala zany toriteny zany a sy zany iray zany a ndao raha antsika vavaka dia ndao antsika tena hiteny hoe fantatro Jesosy a fa raha mitoetra ho ara-panahy Jesosy a dia fantatro fa haiko foana ny miandry anao, haiko foana ny miandry anao na roviana Jesosy dia fantatro fa tsy hamela irery anao, tsisy mampikoropaka atsika, tsisy olana mamperikerika atsika ry havana fa rehefa ara-panahy ianao a dia tadidio hoe tsy ho avelan'Andriamanitra irery zany ianao, tsy avelan'i Jesosy irery zany ianao eo amin'ny fiainanao matoky fa ny tompontsika tsy mba manary atsika na oviana miandry fotsiny ny ataontsika, matokian'Andriamanitra ianao
fa Andriamanitra tsy mbola nanary zay azy hatramin'izay io ry havana malala. Dia teny aminao manao hoe ny fiainanao ataovy zay hatonga anao ho ara-panahy ry havana malala. Fa raha ara-panahy ianao tsy olana aminao na dia ny miandry an'Andriamanitra azy, ary ho hainao niandry an'Andriamanitra patoniana, ary zay miandry an'Andriamanitra dia mandroso hery ny tenin'Andriamanitra. Dia azakaiky ianao raha ilatra voromahery no ekaranao satria ara-panahy ianao ary niandry an'Andriamanitra ianao. Izay ny fieritrerehanao amin'ny ara-nofo. Mety tsy haiko hoe hafirina ny mety laninao anatanterahanao ny asa mandrarahanao ary mba adiny firy na 4 minitra na 4 sekondra ao anatin'izay no mba entinao anomponao any Andriamanitra ao. Raha teteny aminao hoe manana fotoana ianao. Ninona mety fahasahirananao amin'ny asa? Manokana fotoana ao an'Andriamanitra ianao. Ataovy izay ampivadika anao ho ara-panahy. Fa na ny fijerinao aza hafa, na ny fihetsikao hafa, na ny fanapa-kevitra raisinao hafa, ny lalana lehanao hafa. Mahereza dia tahin'Andriamanitra isika. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka anao ny amin'ny fitahianao ny fiainanay. Androany Jesosy dia apetraka eo aminao indray izany toriteny izany. Misaotra anao amin'izany teny izany satria avy aminao izany. Ianao no nametraka an'izany Tompo ary taty anatinay. Ka dia apetraka eo am-pelatananao izany Jesosy, ho tahinao anie. Halleloia. Ho tahinao anie. Ny tanam-pahasoavanao anie kasika anay. Ny tananao mahery anie ombanay. Dia tahio Jesosy ny tsirairay avy. Tahio izay mba homendrika anao tokoa. Androany dia apetraka eo am-pelatananao ireto mpanomponao rehetrarehetra ireto. Mety mbola betsaka amin'izy ireto Andriamanitra mbola ara-nofo ianao ny kolokolo azy ireo ampianatra azy ireo amolavola azy ireo amolavolanay tsirairay avy mba tonga anay olona ara-panahy avokoa. Misaotra Jesosy fa iova ny fiainanay, iova ny fahitanay ny fiainana, iova ny fandraisanay anao, iova ny fifandraisanay aminao amin'ny fotoana izay mivadika ara-panahy. Dia mankasitraka indrindra Tompo. Tena ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako teto ary misy amin'ireto olona ireto Jesosy tena miandrandra fitahiana, miandrandra valim-bavaka, miandrandra fahasoavana avy aminao. Dia mba tahio Jehovah Andriamanitra anokafy ny tananao izy ireo ka dia atao vita. Hitanao fa miaritra teto izy ireo hatramin'izao alina be izao Jehovah Andriamanitra. Da dia teo aza ny fahatarany fandana dia mbola ndreo izy ireo. Azavelanao hiala maindreo Jehovah Andriamanitra manao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy. Dia voly Satana fahatrombanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay rehetra volaza teto aza tamin'ity androany ity. Fa izay teny rehetra nolazaina teto dia amoa avy zato eny arivo tsy manapatapelana anatin'ny tsirairay avy. Misaotra raha eo. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ny firenena andao mpanjosika navavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona navavy $100. Tainy tompo pastera dia tainy tompo antsika rehetrarehetra izay nanaka sy ny hainy tivavaka fiambenana ity dia mbola hery hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Rireny malala izay tsara indrindra ao. Misaotra mideranao izay satria mbola tanteraka ny fotoana izay nataonao androany Jesosy malala. Fantatrefo fa nanatrika teto ianao Jesosy. Fantatrefo fa ianao no nikasika ny rehetrarehetra satria tafavorona dia halignany azy Jesosy mbola navoronao izay Jesosy tafiainy izay sitraponao izany Jesosy malala. Mangahatika ny herinao masina fanainao masina mba hitehiry Jesosy eo izany teny ndesin'ny mpanomponao izany Jesosy malala. Mba tena hoe hitsakaraka ny ara-panahy Jesosy tsy variagna amin'ny ara-nofo dia mety potika Jesosy fa tena hoe hitsakaraka ny ara-panahy anao anie Jesosy malala ngataka hitahiry izany ampony rehetrarehetra mba tsy hoe andalo fotsy fa tena hoe hankatoavina izany teninao izay nampitondrana mpanomponao androany Jesosy malala. Any amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao raha tondra mbafo amin'ny firenena Tompo. Mamindrafo amin'ny firenenanay ianao Jesosy. Mamelany eriko izany firenena izany Jesosy. Tsy misy miafina aminao Jesosy. Zavatra izay mitranga amin'izany firenena izany Jesosy malala. Androany Jesosy tondra mbafo amin'ny firenenay Jesosy.
ao amin'izao fotoana izao Jesosy mafy ny zavatra mahazo amin'izao firenenana izany Jesosy mandraka Jesosy ny fahantrana Jesosy malalo mangataka ny fanahinao masina Jesosy tena hoe hamangy izy ireny Jesosy mba tena hoe tsy ho variana amin'ny taramisy mba tena iantso ny anaranao masina satria tsy nofo ny vilomanay Jesosy fa tenao Jesosy malalo mangataka ny fanahinao masina Jesosy mikasika rehetrarehetra fa tena hoe saotra ny mafimpanan'izy ireo iantsoanao Jesosy malalo Jesosy analo amin'ny solution izay rehetra sahirana amin'izao fotoana izao ako ny salama Jesosy malalo mangataka ny fanahinao masina Jesosy no hamangy izy ireo anasitrana izy ireo Jesosy malalo mba ho voninahitra ny ranao masina Jesosy Jesosy malalo mangataka ny mpino rehetra mba tsy variana Jesosy mba tena hoe hamimponao famarinana Jesosy malalo tsy variana amin'izao tontolo Jesosy malalo apetraka eo am-pelatananao Jesosy izany firenena izany Jesosy malalo tananao amin'izay areona firenena izany Jesosy malalo apetraka eo am-pelatananao Jesosy firenena izany rehetrarehetra Jesosy raha isaraka eto Jesosy zay no isaraka ny fanatrianao Jesosy no angatahako ny tanana rehetrarehetra Jesosy tsy hiakan'izay sitraponao tena hoe heritreritra zay ny ara-panaka izay Jesosy misaotra Jesosy fanatrianao misaotra fanahy-masonao alleluia amen alleluia isaotra antsika n'Andriamanitra izany vavaka matsiro nentina nabavintsika $100 zany dia hotain'Andriamanitra ny anao ranabavy $100 dia hotahiny tompo sotra ny fandraisana anjara dia Andriamanitra ny ombanao hatrany amin'izay rehetra ataonao dia tapitra tokoa ny fandarantsika raha mbola songa amin'irao lanitra Jesosy dia rapitso amin'ny 7 sasantsika hanomboka aza matahotra anao fa tsy hanomboka amin'ny 10 sasany intsontsika rapitso fa hanomboka lolotsika rapitso dia mbola misaotra anao hatrany naharitra na dia somary efa tarantarana tsika vao nanomboka androany dia Andriamanitra malafitenao dia rapitso ary tsika mione http www.ndramokaizo.com afahanao mihaino nonjapeo aky radio mandeha andro amanalina misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina verinao zao fandaran'izao rapitso amin'ny 10 maraina dia amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 hariva dia tahiny tompo ary tsika rehetra dia misakafo tsara makaina tsara fa ifady anina 2 andro sika manomboka amin'ny sabata ho avy zao samy tain'Andriamanitra ary dia mahereza Andriamanitra ny ombantsika sotra anao nahatrany hatramin'ny farany amen